miandry ny fanapahan-kevitra avy amintsika hibe bakasisa i Jesosy. Tanteraka ny zavatra rehetra. Hitantsika ao amin'ny evanjely masina nosoratan'ny masina Joany ny toko 7:20 andininy 7. Efa tanteraka ny famonjenantsika rehefa avy nijaly sy maty teo amin'ny hazo fijaliana i Jesosy. Ny any sisa andrasana amintsika dia namino sy ny manaiky ary ny mandray io famonjena io. Raha ataontsika sary tsotsotra toy ny trano ny famonjena dia izao no azo ambara. Ny trano dia miaro antsika amin'ny orana, amin'ny atsika, miaro antsika amin'ny masoandro be, miaro antsika amin'ny fanafian'ny biby masika na ny mpangalatra. Ny asa mafy ny mpanamboatra ny trano mba ho mafy sy azo antoka izy ary ahafinaritra sy ahafa-po izay rehetra miditra ao. Nasiany varavarana dia nasiany fanalahidy. Misy sakafo sy izay rehetra ilaina ihany koa ao anatin'io trano io. Avy eo dia natolotra antsika ny fanalahidy ka anjarantsika ny misafidy na handray isika na tsia. Anjarantsika ny manapa-kevitra na hiditra isika na tsia. Dia mitovy tanteraka amin'izany no nataon'i Jesosy. Efa vitany ny zavatra rehetra fa ny fanapahan-kevitra avy amintsika sisa no andrasana. Io fanapahan-kevitra avy amintsika io no azo andikanan'ny fibebahana. Fibebahana izay misy ambaratonga 5. Ny ambaratonga voalohany dia ny fiainona ny tenin'Andriamanitra. Ao amin'ny tenin'Andriamanitra isika no mandray ny hazavana sy afaka hamaly ireto fanontaniana ireto. Fanontaniana voalohany ary, fantatsika ve hoe maty ho antsika i Jesosy, maty noho ny fahotantsika? Fanontaniana faharoa, iza no tompon'antoka tamin'ny famonoana azy? Ny loholon'ny Jody ve? Sa i Pilaty? Sa ny miaramila Romanina? Dia i Masin-dapera ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 2:7 no manome valiteny feno ho antsika. Hoy izy, i Jesosy dia natolotra araka ny lahitr'Andriamanitra tsy miovaova ka nofatsihanareo tamin'ny hazo fijaliana sy novonoinareo tamin'ny tanany ratsy fanahy. Ka mandehana ary ianareo, banjino i Jesosy voafantsika ary fataro ny hotanareo. Dia mazava araka izany fa izay nanota na iza dia namantsika an'i Jesosy avokoa. Ny ambaratonga faharoa amin'ny fibebahana dia ny fahatsapana fa nanota sy manenina amin'ny fahotana natao. Araka ny voalazan'ny masinda Joany ao amin'ny evanjely nosoratany toko 4:15, ny fanahy masina no afaka manampy antsika amin'izany. Izy no mitaritalana antsika ary rehefa tonga izy dia andresy lahatra n'izao tontolo izao ny amin'ny fahotana sy amin'ny fahamarinana ary amin'ny fitsarana. Ny ambaratonga fahatelo amin'ny fibebahana dia ny mieky eloka na ny mikonfesy. Ao amin'ny salamo 2:30 ny andininy 1-5 rehefa fitiana dia milaza hoe, rehefa avy nieky ny elony teo anatrehan'Andriamanitra i Davida vao nahazo antoka fa voavela ny elony. Hoy koa Masinda Joany ao amin'ny taratasy voalohany nosoratany ny toko 1:5-7. Raha milaza antsika ho tsy manam-pahotana isika dia mamita tena ary tsy ao amintsika ny marina. Fa raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoky sy marina Andriamanitra ka amela ny fahotantsika. Ny ambaratonga fahaefatra amin'ny fibebahana dia ny fankahalana ny ota. Ny fibebahana marina dia miteraka fankahalana ireo ota natao ary mamela azy ireo tanteraka, miala amin'ny fomba ratsy fanao hatramin'izay. Satria hoy Masin-dalioka ao amin'ny toko 7:5, izany no manamarika ny fiainam-baovao. Ny ambaratonga fahadimy farany dia ny fanolora tena tanteraka amin'Andriamanitra ka say angataka aminy manao hoe, Tompoko, inona no tianao ataoko? Asan'ny apôstôly toko 2:20 ny andininy 10.